Tsy mety hoe nanana tahiry betsaka ianao dia afaka manjifa maro. Ny tahiry zany tokony ataonao hoe trésorerie. Mila jerenao tsara ny zavatra important sy ny zavatra hoe tena urgent. Fa eto manitatra ny saiko ilay izy hoe ary manina marina moa zany raha tonga dia ohatran'izay koa ny fitantanana ny orinasa. Dia miresaka indray hoe fitantanana ara-bola, mila jerenao tsara ny zavatra important sy ny zavatra hoe tena urgent. Mety hoe samy misy ny important betsaka fa ny misy koa ilay urgent, misy afaka miandry ihany koa nefany. Tena ilaina ilay izy fa afaka miandry noho ny hoe hatraizany fetra afaka ataonao. Tsy mety hoe nanana tahiry betsaka ianao dia afaka manjifa maro. Fa hoe ohatrinona no nampidirinao tamin'ity androany ity dia hatraizany budget. Ohatra zao hoe vidy fitaovana hoe mila mividy kifafa dia mila mividy fanariam-pako poubelle zany. Dia nefa mety misy baoritra mety mahasolo anazy ihany. Sao dia afaka atao anatin'ilay baoritra le tsy ilaina ohatra ilay fako dia inona no asiana anazy. Zavatra ohatrohatr'izay zany. Hitako hoe lesika be taminay mihitsy satria misy an'ilay tahiry. Ny tahiry zany tokony ataonao hoe trésorerie. Ahafahanao mitsiny hoe raha misy okaoka misy client tara tampoka amin'ny paiement nefa tsy maintsy manao paiement fournisseur ianao amin'ny Mahafinaritra be zany teneninao zany satria mahatonga saina kely anahy koa. Na moa zavatra ampianariko amin'ny réseaux sociaux dia hoe ny olombelona dia tokony hanao tahiry dia misy an'izay atao hoe 20% farafahakeliny alefany anaty tahiry anao manana an'ilay tahirinao manokana sy ny investissement. Dia ny telopolo isan-jato indray anaovana an'ilay plaisir moa fiteny koa azy. Dia ny 10 isan-jato amin'izay ireny atokana ho an'izay zavatra olaniana. Izay raha ho an'ilay olona tsotra. Fa eto manitatra ny saiko ilay izy hoe ary manina marina moa zany raha tonga dia ohatran'izay koa ny fitantanana ny orinasa. Mazava ho azy tsy ho vita hoe tonga dia hoe 10 isan-jato na 30 isan-jato fa systématisena mihitsy le épargne, le tahiry. Izany hoe isaky mandray vola zany dia asiana vola kely na dia kely madidiny kely ary tonga dia makany amin'ny tahiry de manière automatique. Dia mahatonga saina anahy izy satria hitako hoe mitombina be raha apetraka amin'ny orinasa. Mety hoe afaka hery taona zany ianao fa manomboka manana vola betsabetsaka kokoa.